maray lesona ve reto atorina teboka manontany todika manokana amin'ny generaly Richard Ravalomanana filohany antenimerando olona tsy voindre mandeha fa maherihery vava le rangahy metsika ampanony ireo nga resy miaramily zany basy ny anina ve hitovy manontany ndray ry mpanao gazety namana zay mba tena mahafinaritra Joara Voajanahary mahantra malagasy fiza miteny aminao fa mahantra malagasy mandany ianao fa makany amin'ny inona ty grande surface daholo ngeny olona metseny jereo neny analaka iny metsena ny olona jereo fa feny fiara ny arabe ny fiara ko raha mbola ratsiratsy nonone ny fiaran'ny olona fanenamiko kiza miteny aminao fa mahantra Andriamanitra tany sakoa be ve tao am'ireo karazana toerana samy hafa natoko fotsiny ikongo aiza ny grande surface ihany 4 firy mandalo any Bekily tsara nonone ny filohan'ny antenimerando-olona tsikera na mananatra dia tsy karaha manao nefa manatsara ny asanao fa le tsikera kosa nefa dia efa somary miditra any anatina tsy hoe fantsiana fotsiny izy fa lasa fanalambaraka mihitsy aza ary efa nivaivana ny mpanao gazety raha mpanao gazety ray no tsy tiana ohatran'izany dia anaovana teny marary ohatran'ireny ve na risa be ohatran'ireny na texte lava be ohatran'ireny ho amin'ny asa fanaovan-gazety tan'izay fotoana rehetra zay raha no maro mbola nihitatra nakany amin'ny resaka hoe asa fanaovan-gazety izany no tsy mahafeny asany anisany no nresahana tao anatin'izany ihany koa ny filohan'ny Sénat tokony hianatra mahakasika ny hoe famaritana ny tao hoe enquête parlementaire moa zany zay anisany nampiseho resa be zay mahakasika ilay famasoana mpanao gazety teo ampanataterahana ny asany eo no mipetraka ny fantaniana mahakasika ny hoe manahoana ny anjara toeran'ny asa fanaovan-gazety eto amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao fotoana ihany koa tokony anehoan'ny fanjakana ihany koa ny tena hoe andraikany sy ny hoe toerana misy azy ireo eo amin'ny fanatanterahana zany atao hoe fahaleovantena ny asa fanaovan-gazety ihany koa satria dia efa tena mifanohatra tanteraka ny amin'ny satamfe ny fotom-pisainana sy mpitondran-tena amin'ny mampanao gazety zany rehetrarehetra zany raha tena te-hametraka ny atao hoe projet de loi sur l'accès à l'information à caractère public ny fanjakana dia aiza ho aiza zany zay amin'izao fotoana izao raha mifampitahan'ireny faneho-kevitra maro samihafa ireny ny tsara homariana nefa ny amin'ny atao hoe fa mpanao gazety aza tonga dia isoreo anatin'ny sainareo mihitsy aloha hoe mpanao gazety zany dia amasopasoka ny zavatra rehetra izay ataonareo fa ny mpanao gazety dia mijery tsy mivilana sahala amin'ray atao hoe fitaratra eny anivon'ny fiarahamonina misy baraingo maro samihafa nge eny anivon'ny fiarahamonina eny misy fantaniana mipetraka maro samihafa eny ka izay no ilain'ny mpanao gazety fanadihadiana anaovan'ny asany hoentina mamaly an'izany atao hoe fantaniana sy baraingo any amin'ny olom-pirenena izany ka raha mipetraka zany ny fantaniana eny amin'ny apetraky ny mpanao gazety dia aoka tsy ny mpanao gazety mihitsy no eritreretinareo hoe ametraka ny fantaniana iny ho an'ny fanjakana isa tokony tsy ny mpanao gazety velively no mitady n'iny valim-pantaniana iny fa ny olom-pirenena ka raha toa zany ianao ka manambany mpanao gazety mampiatra fahefana aza dinona fa tsy ny mpanao gazety mivantana ny aran'izay fahefana sy tsindry zay fa ny vahoaka malagasy ny olom-pirenena no tratran'izay ary ny filohan'ny Sénat manana ny fianarana ny ratovina izy manana ny lalam-pifanana ny diavina izy mpanao gazety ihany koa manana an'izay ihany koa na eo amin'ny atao hoe atanatohatra ny atao hoe fahefana fahefatra ny mpanao gazety manana an'izany toeran'izany ny mpanao gazety fa ny zavatra misy eto amin'ny firenena rehefa mitsikera na mijery zavatra misimbilatra ny mpanao gazety tsy mety ataon'ny mpitondra fanjakana dia hiverina fa hoe tsy mahafeny asany raha ny fijerin'ireo mpitondra fanjakan'ireo ina marina ao ambadika izany rehetrarehetra zany mila petraka mandrakariva ny hoe fahalalan'ny asa fanaovan-gazety ny mpanao gazety dia mijery ireo zavatra rehetrarehetra hoe inona ny zavatra tsy mety inona ny zavatra mila renina inona ny zavatra mila tsongolohana ihany koa ianao raha mahita fiara anankiray ohatra eny an-dalambe eny miaran'ny lozam-pifamoivozana
ny fijeriny rehetra de hoe firy ny maty firy ny naratra fa ny mpanao gazety miditra lalindalina kokoa amin'ny kipitsopitsony izay tsy hitan'ny olom-pirenena manana an'izay atao hoe fotom-pisainana izay aza eritreretinareo mihitsy hoe rehefa manao merci président de izay no atao hoe mpanao gazety tsia mamenatra ihany raha atao hoe olona ambony atao amin'ny firenena mavita mandoka vava ohatr'ireny hoe mila mianatra ianao fa iza moa ny tompon'ny saina tonga tapoka sy mivalabe ny fahalalana iza ny samy tompo teny fatratra fa tsy misy no atao hoe tonga lafatra fa izay manana fanetrehetena mazoto mianatra mandrakariva izay no atao hoe olona vanina sady vonina ihany koa ianao zany raha mamaritra ny teninao hoe zay efa mahatapahaizana ka aza mamita teny ianao fa niza tsisy afaka mitompo teny fatratra ao anatin'izany atao hoe fahalalana zany fa mila mianatra fa ny fitenenana teto tamin'ity resaka raharaha fanaovan-gazety izay navoaka ny filohan'ny Senat dia ny hoe miendrika fanambaniana ilay mpanao gazety manao ny asany inona mantsy ny zavatra niseho tao aorianan'iny rehefa mipetraka iny teny anankiray iny dia ao ny famaritany rehetra hoe somary vasoka ilay mpanao gazety tao anatin'izay ny tena marina dia eo nametraka an'ilay tsindry ilay rangahy izay noheverina fa hoe olona ambony sy manan'ny toerana filohan'ny Senat zany hoe te ametraka izy fa hoe zamanina fahefana avy aminao ary io le fahavoazanareo fitondram-panjakana amin'ilay hoe tsy avela malalaka ny mpanao gazety anao ny azany ametraka fanontaniana fa ianareo mamorona hoe tia mifanontaniana apetrakareo amiko nefa mifanontaniana apetraka volavolainareo sy valim-panontaniana volavolainareo tsy namaly ny baraingo ny olom-pirenena tsy namaly ny baraingo ny olom-pirenena raha miresaka fotsiny zao ohatra ny tafan'ny filoham-pirenena isika ny farany teo ny resaka hoe Ambomalasa dia nandeha ny resaka maro samihafa fa jereo nisy mpanao gazety anankiray teo nanontany mahakasika an'ilay hoe marina ve fa misy ny mpamatsy vola any Fenoasina tao anatin'iny raha iny fa inona navalin'ny filoham-pirenena nahodiny ilay resaka nahodiny filoham-pirenena ilay resaka satria manana ny valim-panontaniana nomanina izy fa tsy vonina maly ny fanontaniany mpanao gazety dia io fa mivoaka indray ty resaka hoe filohan'ny Senat ina masoka mpanao gazety aiza zany le fahalalan'ny asa fanaovana gazety aiza aza donona aho a fa ianareo raha mamasoka mpanao gazety averiko foana ty tsy mpanao gazety eny no tsinotsiniavinareo amin'izany fa le olom-pirenena ilay vahoaka nanolotra anareo ny fahefany mamenatra ihany le izy mamenatra ny toedra rasala amin'izany tonga amin'ilay fitenin-drazany ty hoe tovolahy nanambady vavy antitra mahamenatra dia tena mahamenatra hitositosiana toreny be horohana amin'ny vareramolotra avela nefa tovadiny tena sahala amin'izany mahazo an'ilay fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao sahala amin'izany ny zavatra mahazo ny fitondram-panjakana amin'izao tsika miresaka izao iza zany no ametraka ny lanjan'ny asa fanaovana gazety eto amin'ny firenena dia io voampirofo mazava tsara zany fa tena ambava fotsiny ilay hoe misy demokrasia eto Madagasikara misy fahalalana ny asa fanaovana gazety eto Madagasikara fa rehefa mipotra takireny ny teny aza eritreretina hoe teo mivavy fa niainga avao am-po reny teny reny niainga avao am-po reny teny reny ka nahatonga an'ireny tafivoako ny vava
da ahitana taratra hoe maloto tanteraka ny ahoampondra olombelona raha miresaka ny toe-javatra zala amin'ireny be dia be ny fanehoan-kevitry na mpanao gazety samy hafa taorianan'ny toe-draharaha samy hafa na mpifamaofao ny resaka momba n'ireny tranga maro samy hafa ireny tsy azo leferina ny toe-javatra sahala amin'izany tsy azo leferina ny toe-javatra sahala amin'izany ary ny mpanao gazety dia manana an'izay atao hoe zo amin'ny fitrandrahana vaovao malalaka izay malalaka ve zany ny fitrandrahana an'izany fampahalalam-baovao izay eto amin'ny tany sy ny firenena misy antsika malalaka ve fa raha mbola misy fanontaniana mipetraka ao andohanao mahakasika ny toe-draharaha-pirenena fa maninona an'izao fa maninona ny zatsy fa maninona ny zaroa dikan'izany mbola misy asa tsy vita ao mbola misy asa tsy vita mbola misy ezaka tokony apetraka ao tsy manakana velively ny amin'ny atao hoe fanovozam-pahalalana ny fanitaram-pahalalana zany ho an'ny rehetra fa na iza ho afaka miverina ao anatin'izany afaka miezaka ao anatin'izany fa ataonareo safy be mantsana fotsiny ataonareo ohatran'ireny hoe fangorom-baro mibokalay reny ao anaty sobika ny ray safy be mantsinao fotsiny ny amin'ny atao hoe fahalalan'ny vahoaka malagasy azadinoana fa mivahoaka malagasy efa nabadoanareo efa fotoana maharitra sy fotoana ela misy karazana faripahaizana lavitra eto Madagasikara eto fa nelanelana be misy eto ny tsy nandeha sekoly mihitsy misy eto na vitatra amin'ny doktora ary manana atao ihany koa ara hoe triple doktora mihoatra an'izany ara fa misy vahoaka malagasy tsy nianatra aiza zany ny hanovozan'ireo vahoaka malagasy ireo fahalalana ahoana no afantaran'ireo vahoaka malagasy ireo indrindra ny any anatin'ny atao hoe tsy taka-maso tsy takatry ny fanjakana raha tsy amin'ny alalan'ny vaovao izay omen'ny mpanao gazety ahoana moa ny afahan'ireo olon'ireo mahafantatra ny zava-misy marina fa matetika efa mivesatra eo andolonareo ohatran'ireny atao hoe voatavim-bazimby ireny le izy loloavina nahasola aloha ilay toe-draharaha-pirenena ka hany ka raha fa misy fanontaniana mipetraka kely dia tsy mahalala afa-tsy ny atao hoe tsindry izay ny azonareo atao fa elao tanteraka izay satria tsy serasera fotsiny ene ny asa fanaovan-gazety tsy mpanao serasera fotsiny ny mpanao gazety izay zany mila apetraka be dia be ny sehatra iantsehara-ny mpanao gazety ary ao anatin'ny fikarakarana n'ireny fampahalalam-baovao izay renesinao amina onjam-peo sy amina televiziona ny amina gazety atsoratra maro samihafa ireny ny any anatin'ireny atao hoe tranokala maro isan-karazany ireny dia mila fikarohany ireny ary mila fikaonan-doha ihany koa fa mola volanan'ireny fampahalalam-baovao ireny fa raha miteny an'izay zany ny filohan'ny sena dia midika ihany koa fa ilay toerana ny mbonan'ilay mpanao gazety mihitsy no ambaniana ho tsy isy ao anatin'ny toe-javatra sahala amin'ireny dia manentana ihany ny mpanao gazety amin'izany mitsangana ary mila mivondrona mametraka tena hoe ilay mahizy ny mpanao gazety mihitsy tsy ho atao tsindry ohatran'ireny mila miala ao anatin'ireny toe-javatra ireny fa tsy voatery hafaly anareo fitondram-panjakana sy nareo rehetra izay mihevitra
fa tompon'ny fahefana na dia mpindrana aza ny asa soratry ny mpanao gazety, ny asa fikarohan'ny mpanao gazety tsy voatery afaly ianareo anie. Raha ny teo amin'ny ara-tantara fotsiny ohatra zao miresaka ny atao hoe aza fanaovana gazety sika, betsaka anie ny karazan'olona no tena hoe olona mpanao gazety nampidirina amponja. Ary eto amintsika eto misy an'izany moa, fa tamin'izany fotoana izany navavay niatra manaina mihitsy ny fampijaliana tamin'izany fotoana izany, tany amin'ny taona 577 tany Chine, niresaka momba ny hoe famoahana lahatsoratra na noitoina ireo atao hoe mpitondra fanjakana tamin'izany fotoana izany. Dia hatramin'izao izany na mbola misy ny fitakiana, midika izany fa mbola misy ny endrikely mpandrafitra izay tokony ho hatsaraina ao anatin'izany. Tsy voatery hafaly hoy tsy voatery hafaly ianareo. Izay no mahatonga an'ilay hoe apetrao amin'ny toerany ilay mpanao gazety. Raha ny teny teny am-piandohana teny teo amin'ny atao hoe 4e pouvoir ny asa fanaovana gazety. Tafapetraka eo amin'izay ve raha ny zava-misy iainana amin'izao fotoana izao. Iza zany no manilika ny mpanao gazety? Iza no manambany ny asa fanaovana gazety? Dia izay olona toa ihany koa hoe mety tsy nolona anga ary tsy niaina tao anatin'izany atao hoe asa fanaovana gazety izany no masamilaza apabe maso ankehitriny hoe nanambany ny asa fanaovana gazety. Mila hita izany toe-javatra izany, ary mila fantarinareo ihany koa hoe inona ny andraikitry ny mpanao gazety. Efa niteneniko tena hoe mitsikera, manana zo izy itsikera, inona ny zavatra tsy mety. Fa aminareo fitondram-panjakana mantsy Madagasikara dia paradisa. Tsy misy kipitsopitson'ny latsaka, tsy misy atao hoe lalana simba, tsy misy fanabeazana fa dia hoe tsara daholo ny fanabeazana, tsy misy marary ny malagasy. Izay ny fijerinareo fitondram-panjakana. Fa ny mpanao gazety dia mijery izay zavatra rehetra tsy hitanareo ary arifany reny asa soratry ny mpanao gazety reny. Arifany reny. Ny mpanao gazety ny mpanelanelana anareo fitondram-panjakana amin'ny vahoaka malagasy mivantana amin'ny alalan'ny asa soratra. Na eny amin'ny ivon'ny fokotany ary anie mbola miantso mpanao gazety eny filoha-pokotany rehefa misy asa ho atao inona ny antony? Tiany ho fantatra ary misy zavatra tiany ho ampahafantarina ny vahoaka ao anatin'izany. Ka manahoana moa no dia manana toetra sahala amin'ireny. Napetraka ho ray aman-dreny eto anivon'ny firenena kanefa manao fitaratra amin'ny vilana. Rehefa ianareo ary manome modely ratsy tahaka an'izany, iza zany no hanome asana an'io asa anankiray io izay apetraka hoe asa masina ny asa fanaovana gazety. Ny andrasana moa fanehoan-kevitra tao aorianan'ny nitenenany an'ireny rehefa nijoro ireo mpanao gazety niolavitry ny asa niolavitry ny mpanao gazety momba ireny raharaha reny, fa tsy nisy ny teny, tsy nisy nasany teny satria marina loatra. Dia izay le hoe avadi-badio impito aloha ny lela vao miteny aza dia maika hitsoatsoam-bava. Reny no isan'ny hitsaran'ny olom-pirenena anareo mpitondra fanjakana. Reny ny hitsaran'ny olom-pirenena ny fotom-pisaina anareo. Hay ve ohatr' izao nareo e? Hay ve sahala amin'izao ny fijerinareo e? Any ela izy e. Ary manararoatra ihany koa manentana amin'ny fotoana tahaka izao
satria marobe ireo mpano gazety. Anisan'ny zavatra nisy tato anatin'ny fanjakana moa nanao an'ilay izaka misambotra mpano gazety de hoe fafaony tsary zay tsy hanananareo zoso fahefana loatra ny teny ampano gazety amin'izay. Izay de efa anisan'ny taratra anankiray herisetra ny fandrifo ilay toe-javatra misy amin'izao fotoana izao. Tena ny fandrifo ilay izy. Tsy eo ny tany konga ireo mpano gazety roa izay tratrany zareo ary de miforceny zareo tsy maintsy ny fafana ny sary. Inona ny antony? Fa maninona tsy avela hiasa malalaka ny mpano gazety? Satria fantaniana ny valiny de tsotra ihany. Misy zavatra tsy tiana ho asehon'ny vahoaka ao anatina toetra rasala amin'ireny. Dia ezahanareo sy vanina tanteraka hoe ty ihany aloha no azo avoaka, ty ihany ny azo resahana. Hany ka raha miresaka zavatra marina tsy mitory fa fanalambaraka olona anankiray aza ny mpano gazety de avy hatrany ianareo de manao sambotra. Avy hatrany nareo de misambotra an'ireny mpano gazety ireny ary de manao fihetsika mamoetra sy atao hoe fihetsika mamofady tahaka an'izany. Fa rehefa misy mpano gazety eny manao ny asany eny toerana rehetra eny eny kianja eny. Mpano gazety aloha voalohany indrindra de tsy maka ankolafy, zany hoe mipetraka tsy ho amin'ny haviana ho amin'ny havanana. Ary zay mahatonga ny mpano gazety rehefa misy tranga anankiray ohatra hoe trangana fandrodanana trano, nanoatra zany hoe olona anankiroa miady amina resaka fandrodanana trano, de tsy maintsy maka ny hevitry ny andaniny de maka ny hevitry ny ankilany. Tsy manana zohy tsara ny mpano gazety fa mamoaka kosa nefa ny vaovao marina sy misy ahafahany rehetra mitsakotsako sy manampy ny vahoaka malagasy ihany koa ny mpijery, ny mpamaky, ny mpiaino matakatra ny toetra raha-pirenena. Raha miresaka an'ireny atao hoe boinina anankidimy ireny zao sika, vitsy any amin'ny malagasy no tena nahafantatra loatra n'izany rehefa niresaka an'izany hoe misy boinina 10 lasa ny Iran tondra ny matriculation malagasy le izy. De raha voahen'ny olom-pirenena fotsiny zany de tsy fantany. Ay, any Iran zany le izy fa nampandalovana. Fa ny mpano gazety no napahafantatra bebe kokoa ny olom-pirenena hoe Iran zany ene efa voasazy ny États-Unis zany amina fividianana entana sahala amin'ireny. Teo ny nahafantaran'ny olom-pirenena an'izany. Ary rehefa nitoy tao anatin'ny fitsikerana sy ny firesahana momba ny toetra raha-pirenena ny mpano gazety dia nihitatra ny entombo ilay fahalalan'ny olom-pirenena. Izay ny mahasarobidi ny asa fanaovan-gazety. Tsy ho an'ny tena ny mpano gazety rery ihany ny valim-panontaniana omenareo fa ho an'ny olom-pirenena. Ary manampy anazy hiala ao anatin'ny atao hoe tontolo sy faribolan'ny fahapadoana. Ka raha ohatra zany ho fehezanareo, feranareo tsy hanao ny asany ara-dalàna ny mpano gazety, midika izay hoe avelanareo anjaka ny fahapadoana eto Madagasikara. Satria tsy mitovy ny fahalalana. Dia ny asa fanaovan-gazety no mameno an'izany. Ary fiteninareo foana ny hoe Madagasikara tsy maintsy mandroso makaiza, mandroso maninona? Sao dia arosinareo makany akady. Fa zay lim-baovao no lim-pandrosoana. Ko nahoana no sy vanina tahaka izany ny resaka fampahalalam-baovao. Teny mety isainana daholo zany zavatra rehetrarehetra zany, ary mety ezy ianareo iaino fa manana sofina roa ianareo
manana maso roa ianareo fa manana vava iray kosa. Inona ny tiana ao ambara ao anatin'izany? Manana vava iray ianareo fa aoka tsy ho malalaka sy ho be ny teny aloako ny vavanareo tahaka ny basitifiranareo vahoaka malagasy, fa aoka ny sofinareo malady miainy ny fitaraina ny vahoaka malagasy, iainy ny fantaniana apetraka ny mpanao gazety aminareo ary amaly avy eo ny vavanareo. Fa ny olana ny vavanareo mandeha aloha, zay vao miainy ny sofinareo.